Ny zavatra amin'ny associé io dia zavatra ara-dalàna daholo matoa masany io fa hito anatinareo zany fa tamin'ny alatsinainy le 15 juin za mihitsy no nandray ny fametaam-pialana tsy misy olona zany voatery miasa mandrakizay ao amin'ny androm-panjakana anakay fa araky ny voalazan'ny lalàna ny fehin'ny associé dia azo atao zany ny mametaka fialana. Ny fametahan'ny fialana no ny antony manokana angamba izy angamba mampanazara sy fifarana fa hoe no ny antony manokana mikasika amin'izareo zany izay ny antony mametaka fialana fa ny zavatra confirmevako dia hoe misy tokoa le fametaka fialana zay ihany. Tiako aty zavatra hafa tanteraka fa izy le olona nametaka fialana manko zany le tsara avy nametaka fialana dia avy aty amin'ny anteny rapelena no warany toerana dia efa fametaham-pialana io zany dia efa amin'izareo dia anjaran'izareo indray zany no mifidy an'izay hosorony zay miala anjaran'izareo zay tsy miditra am'izay zay fa zay atoloko zareo ao dia mampanao le fianianana zay. Ino ohatra tsitsitsika mihitsy inona no mahatonga an'izay? Miasa misy délai izy après le anaka misy délai zavatra hafa resaka budget resaka fifandraisany amin'ny androm-panjakana zany Satria mampitafato fa tsy resaka mikasika ny fifidianana ny membre ny président république no tsy mahazo mandeha aty fa ny filohan'ny androm-panjakana hafa afaka mifandray zay fampitelefôny mifampitsitika ohatran'izao raha misy zavatra hodiniana akaiky azonareo zany président républicain tsy mahazo mandeha aty fa tsy milaza koa hoe tsy mahazo mandeha aty ny premier ministre tsy mahazo mandeha aty ny any zay reny tevana misy clôture ici. Mazava ho azy fa ny fametram-pialan'ny membre ao amin'ny ACC zay avy aty aminay raha ohatra ka raha vita zay fametram-pialana zay dia tsy maintsy ny présidentny ACC no mandray an'izay fametram-pialana zay ary izy zay alefany any amin'ny filon'ny fanavaozana dia filon'ny fanavaozana indray koa no manao an'ilay décret mangataka ny fanoloana azy dia mazava ho azy fa tsy misy élection. Mety afita anatin'ity session ity mazava ho azy tsika tsy afaka apetraka banque eny ary efa etotsika fandaminana kely fotsiny teo fa tsy hoe kory inona fotoana zao anatin'ny fandaharana tony mahazatra tsy mahazo taitaitra na mametraka fanontaniana fa fotoana zao iarahantsika eto sady afaka tonga dia mandray antso raha misy fampitam-baovao afaka ho arosinao fa eto aloha dia miaraba an'ireo katita kely zay navita somatsara ny fanadinana CEPE iny maromaro ny tsy afaka niatrika an'izany no ny antony samihafa tsy navita ara-potoana ny tao-pianarana ny lafin'ny saram-pianarana tsotosaka tsy nahafana nazo ny taratasy fiantsona mety tsy navita ny tao-pianarana mihitsy no zany mety tsy fahasalamana indrisy moa fa nisy mihitsy ny namoiny ainy no ny antony ara-pahasalamana tao anatin'ity fanadinana ity dia mampahery ny fianakaviana zay namoy nireo menaky ny aina noho n'izay anton'izay manao na ary tery ohatra nefa misy mandontona miaraba tompoko ndahoary salama tompoko miaraba salama ny topo radio dia salama daholo mpiainrehetra rehetra eny ary eny tompoko ny anay zany raha ngamba miainao an'le resaka momba an'le député za ily dia rehefa tena nandinika momba an'le resaka député zay raha nga dia tena hitana hoe asa mangoro-karena fotsiny ny ataon'le député ao amin'le fanjakana. Za zany tena miantso antsika vahoaka malagasy amin'izao consultation nationale zao hoe andao asiana sivana ny filatsahana ho député. Voalohany indrindra ny député aloha dia tokony mila manana farany tsy misy master. Ny tanàna tokony farany tsy misy manana licence. Dia apetraka tsara ihany koa ao anatin'le consultation nationale hoe ity ny karaman'ny député olanitsika ao anatin'ny consultation nationale. Fa misy ranga dia tena miopapana ny fananana député ao anatina herintaona fotsiny. Tsy hoe aveza daholo izahoany zareo an'io fananana io hatramin'ny anabaviny ny rahalany toto fananana ranga. Ka za zany miantso antsika vahoaka malagasy hoe le firenena ranga mahatra le député ny galabiny eo ambonin'ny arena be
tsy misy mihitsy na zavatra anankiray aza mba hita tena sotra hoe divan'ny député ho an'le olona ny fitatia firenena ao anatin'le boriboritany. Allo? Ie, mailana saika maheno. Eto zany zay dia tena mametaka ao anatin'le consultation nationale ary zay malagasy rehetra miombo-kevitra amiko amin'izay zavatra zay dia alao rangaha sitsika sivana io fa tsika avoaka malagasy mahantra vadiran'ovana le député rangano dia alapiny eo ambonin'ny harena be le firenena mata ny mango manokana fotsiny ny tombontso azon'le député ny andamity azon'le député nefa tsy misy zavatra tena hoe inona ny tena zavatra tena misongadina ataon'le député eo amin'le boriboritany misy azy. Izy ireo zavatra anankitelo ireo zany tokony hipetraka zany eo amin'ny consultation nationale zao hoe ny député alohan'ny latsaka ho fidiana dia tokony mametraka ny demandiny eo amin'ny tableau isaky ny commune ty député ty latsaka ho fidiana ty ny diplômany azo zavaina hoe io diplômany io ve marina sa tsy marina. Ie, hevitra zao zany fa ny amin'izay mantsy ny raha amin'ny lafin'ny demokrasia aloha zany malalaka ny amin'ny hoe famerana mari-pahaizana amin'ny firotsahako fidiana efa ady hevitra be io tamin'ny fotoanandro somary mety antidémocratique ihany izy fa io zay tsika ihany no herany tsika ihany no herany manao hoana efa misy anjo vonina sady aloha ambadika ao dia raisina anao ary miaraba tompoko salama e manao hoana tapaka izy ie fa misy antso hafa aloha dia raisina anao ary miaraba tompoko salama e miaraba tsika miaraba tompoko le za aloha tsy nimbokevitra le rahamala teo karamana député za ty tinina député na hoe ana hoe miara député fa tokony asotra par rapport any karama ministre sy ny DG any anna rehetrarehetra re tokony asotra le olona mahazo zaka aloha za tokony azo any ianao tsy mahazo zany tokony mba hoe ahoana ny azahoanao fa ny arena an'ity firenena atyka tokony nohony malagasy rehetra tokony mba ezaka za tsika hoe ahoana ny azahoantsika mitovy an'le député fa tsy hoe ohatra fahitako anazy ohatra hoe fiain'olana ny salatinga tsy manana ny inona député ana hoe avana député na ino fa raha par rapport karamana DG sy ny ministre wa karamana député hitako hoe maivana ihany ary tokony atao dia hoe terena ny solovahoaka tena hoe solo tena vahoaka marina afaky ny karama ny dinao hevitra sy amiko zany fiainona zany ianao tsy mahazo karama tokony hoe ahoana no azahoanao karama zany fa le olona mahazo atao hoe ahoana na lalànan'izao tsy mety zany dia faharoa manaraka zany le makasy any raharam-pirenena amizao zany hitako hoe ary ny olona hoa mieritreritra hoe teo ihany miverina ary ny fanao teo aloha ihany nataon'le fanjakana amizao za manoana ny fanjakana io fa tena hitako hoe tokony hanova fietsika ihany nareo satria tokony anaiky loha nareo fa tsy hovidimbahoaka dia tokony feny fanetretena nalina dia lalina nareo fa raha amin'io toerana misy anareo io nareo no mizaozao sy mieboebo zany dia hitako hoe oraty so abazana manoatra ny mpitondra teo aloha nareo satria mpitondra teo aloha teo fidimbahoaka fa nareo tsy fidimbahoaka tokony haika zany nareo na tianareo na tsy tianareo dia tena aneritena lalina nareo zany ao amin'ny toerana misy anareo io satria raha ity resaka dirama ty zao dia le excuse le raka dia hoe fitaovana hafa sy alasy zany raka fa tena maro tokony hoe ahoana zany avahana andreo ota la dia tsy miteny ohatra natao mibota daoary efa misy vonina indray raisina vetran'izy miaraba tompoko salama e allo daoary allo eny tompoko salama tompoko dia miarabanao sy miarabany mpiainitra miaraba tiana resaka député isika ihany angenina nahoan'io hoe tamin'ny deuxième république averiko tsara tamin'ny deuxième république démocratique de Madagasikara ny solombavam-bahoaka dia tsy mandray karama fa indemnité de gestion ary afaka manao ny asany ny velomany atra tamin'izay izy mandritra ny mandany tamin'izany ny député dia tsy maintsy tolotsy ny antoko politika fa tsy afaka manao indépendant zany na inona na inona fikambanana antoko politika any tsy maintsy tamin'ny anarana antoko politika tadidiko fa ny proviseur lay tany Moramanga dia député tamin'izany fa nanao ny asa maproviseur anazy fotsiny izy isan'andro rehefa vory le mandeha makany izy ary ny tsaramanina proviseur anazy no niraisiny indemnité de gestion niraisiny tany amin'ny assemblée isika ihany nanovan'io hoe tsy mahazo manao asa hafa ny solombavam-bahoaka afa-tsy mpampianatra dia afaka mirotsaka amin'izay terotsahany ihany dia ino vokany
io ny vokany satria tamin'izany lazaina fa tsy manao démocratie fa zao ny atao hoe manao démocratie bordel ka ny olona menao fahefana de manaonoka reny izy rehefa tonga ao koa de avy renindray hoe ny député rehefa lany de afaka manao ny asany fa indamin'ny TV session mena azy ary ny olom-boafidy rehetrarehetra de tsy maintsy atolotry ny toko politika fa tsy misy indépendant raha tianareo ilamina sy verina ara-dalàna de ataovy an'izany de tsy menimenina amin'ireo intsony eo ary za miteny mahitsy foana hoe raha mbola ny fomba fanao mahazatra mangala bato amina fidianana no atao de mametaka fanjakana tsy maro toerantsika ary tsy maintsy mionga zay fanjakana zay raha farafahelany amin'ny deuxième mandat ny averiko tsara zay raha mbola ny fomba fanao mahazatra amin'ny alabato ny ametrahana fanjakana de tsy maintsy mifanongana ary miongana zay fanjakana zay amin'ny deuxième mandat na anao 8e république na 5e république tsika kambolo zay ny anaovana an'io de niteny fa zay foana nefa rany tsy zany zavatra suite logique ny zavatra hita hoe efa niainana teto de fantatra zany de mila manova fanovana zao de ovay daholo ovay momba ny député de ovay momba ny maire de ataovy mifanaraka zay mamety ely izy mba tsy hasiany fanonganana mba tsy kimenimenonana lava eto eny ary mikasika ny resaka hoe fananana reo ohatsika hoe mpitondram-bony anisan'izany ny olom-boafidy reny de efa misy lalàna ary zay le misy anaovana hoe fanambaram-pananana de tokony iny zany no anarahana an'izy mitovy satria ny fanambaram-pananana de tsy hoe indray mandeha amin'ny iro-tsahako fidiana ihany fa avoziny eo lalàna mihitsy manery an'izany taloha moa isa-taona anaovana fanavozana fanambaram-pananana fa teoriana de isaky ny roa taona zany de tokony manaraka an'izay le izy hoe mba misy fanadidina misokatra ihany koa manoloana an'ireny ary reny nge tokony matao fatabahoaka ihany koa reny raha ny tena marina zany fa tsy zavatra kinafinafina zany hoe any amin'le mpandray ny dossier ilaina ao anatin'le izy de ohatrany hoe fombafomba fotsiny amin'le hoe singa taratasy ho an'ny mpirotsaka fidiana anaovana fanambaram-pananana fa tsy de tena misy fanadidina misokatra raha tsy hoe misy fitoroana tsy anavahana anarana tonga any amin'ireny le ataontsika hoe tendrim-pitsarana zay miady amin'ny kolokolo reny zay vao mety misy fisokafana any amin'ny biany koa vao mety misy sokafana fanadidina ny amin'ireny resaka hoe fananana azo tamin'ny tsy aradrariny ireny ndao ary raisina ny antso manaraka miaraba-topoko allo menary miarabe fanatanjahantena mondial ny resako voalohany io tsara-pitsarana mangany afrikanina tsy de marina loatra ny fitsarana hatramin'izao za tsy manao hoe tokony mandresy ny afrikanina fa misy tena tsy mety le fitsarana amin'ny zanavahana foana zany ny hoe ny europianina be ny amerikanina tsy mitambatra sy ny karazany reo fa raha jerentsika ny lala koa dia tsara daholo ny ekipa zay miakatra eo tetako hoe fa zay fotsiny zahatra hitako hoe tsy mety izay ny raharam-pirenena resaka hitra manizingizina le député anankiray avy any ambatondra akefa tokony andohetra marina izany ny eta zay alohantsika nge efa any anatin'ireny zahatra vidina rehetrarehetra reny ohatra hoe inona ny malafo be ny falafidio mety ny malafo ny inona ny mahatonga ny de zay hoe miasa sa tsy miaka fatatra produit fiscale angetika de ny eta zay tsy miditra any amin'ny kitapo-bola-panjakana fa lasa risoriso any amin'ireny mpiasa reny mahatonga ny hoe kitapo-bola-panjakana tsy mahazo araketra ka ny problema de zao ny zavatra rehetrarehetra io efa andoavana oetra daholo fa tsy hoe misy raha tsy andoavana hitra reny de ambany be ny vidiny de mbola akana hitra amboniny reny ndray zany ny malagasy fa zoan'ny olona tsy voadanaka intsony fa zoan'ny olona malitena tsy mandohetra zany amony hoe etra lisanda tahaka ny republique resaka fanatanjahantena mondial indrindraindrindra misy fitsipika vaovao aloha zany napetraky ny FIFA amin'ny resaka arbitrage io amin'ny fitsarana lalao zany anisan'izany ohatra hoe ny tsinapa inona filazany tsinapa tosy de hoe 10 seconda ihany vao raisiny le mpanipy iny zany ny baolina de 10 seconda riny tsy maintsy mandila izy raha tsany anao de voasazy tonga de miova
dia ohatran'izany koa ny tena marina zany hoe tena tokony mpitsara lalao matianina zany zao no mitondra fanazavana amin'io satria be dia be tokoa ny zavatra ohatrany hoe fahita davanandro tena zany kosa ve dia tsy mba foty sy ny sisa satria na le baolina lalao vonina zao efa misy puce mandeha efa connecté zany za aloha zany raha tena baolina tiako zao dia tena miverina amin'ny fomba fitsarana lalao taloha sy ny sisa fa tena amin'izao zany lasa ohatrany hoe baolina ona reny filazana zany baolina connecté mihitsy zay ny tena amin'ny ankehitriny ndao ary miaraba tompoko salama salama eny tompoko azafady amin'ny fanohan-kevitra amin'ny député interne asiako tena ndao ary io député io dia fitateny tamety azy tokony apetraka aminazy satria tagna zato miapatsy zany da manahira ny karizana an'izany tsy maintsy avaozony izy io izay zany gn'anahy faharoa magnaraka an'izay olo manam-pahaizana aby ny olo mitondra teo soeferiny amin'ny diplôma zao fa misy olo endy io olo tsy mahay taratasy io ndre dia mahay gn'agnarany izy izay gn'anaha efa nohokeviko raha vao aby io any fanjakana tamety aloha io zay vo miary ny firenena io zay gn'anazy de misaotra ndao ary misaotra anao amin'izany fanohan-kevitra zany malalaka moa ary maro ihany koa no miambokevitra aminao amin'izany ary efa hatrenakanjy zany izan'ireo fitakin'ireo atao amin'ny ohatra hoe Gen Z reo maro samihafa reo atoko samy vondrona politika reo nanao andreny hoe assise politika zay nanao an'izany tery amin'ny kanja mitafina korondrano ery da aloha raha sy ny tiantsy minaraka ty miaraba tompoko salama miaraba tsika mitompoko zao tompoko miaraba ia esaka hitra indray moa zany no betsaka miresaka eo dia zao dia izy zao marina dolo zary tenena teo misy mahamarina azy dolo mihitsy reny mandanena io papaka sotrano fa zao mietra tsisy mandany tsy andoha zany rehefa mazava ny fampiasana azy zany hoe le fanjakana tokony ho redevable za tsy teny hoe député ohatra le teo na fanjakana iny fa zao fanjakana ny teneniko tokony redevable ianareo asehoy ny vahoaka manomboka zao zany fitondrana manaraka eo asehoy fa redevable ianareo tsara ny lalana ny fahasalamana zavatra rehetrarehetra mahakasika an'izany atao hoe zavatra tokony ataon'ny fanjakana zany dia asehoy ny vahoaka aloha dia amin'izay mitombona foana ny eta tokony aloha misy manko maka ohatra hoe nany andafy mandoa etra ny any angefa zavatra hafa mihitsy ny any na tsy miasa raha mandray vola ny etra alohany olona rehetra satria misitraka an'izay misy tamberiny biby zay zany lazana azy tamberina ndraikitra dia zay zavatra zay zany tokony mba ataon'ny fanjakana fa aza voizina hoe ka zao dia député lasa mifampikritika eto fa asehoy ary manomboka zao fa redevable ianareo reo satria nareo eo zao eny ary tamberina ndraikitra zay raha le fisaraha-pahefana moa zany dia efa tena mametraka tsara an'izany mihitsy raha hoe ny anteny miera dia natao ho mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka indrindrandrindra ny eo amin'ny gouvernement dia miainga zany raha miresaka gouvernement dia miainga amin'le hoe politika be amin'ny fanjakana zay efa nitetitehana ao anatin'le hoe fandarana asa fanatanterahana ny politika iny na le hoe programme de mise en œuvre ny PGE zany dia tokony manaraka an'iny nareo anao lalana amin'ny route nationale ny lalam-pirenena fa 730 dia mandeha makany ianao zany makany eo misy tetibola voafaritra anaovana zany dia mandeha makany amoron-dava ianao dia iny efa midraikidraiky ianao zany meran'ny lalana vai tsisy zavatra mandeha akory raha sinanao aloha miaraba tompoko efa teo isika mampitamin'ny any ivelany fa mbola misy zatra lava
Re miakotrina reo mikasikana fisika io. Zero mikaizaka misy ny économie frantsay satria izy médecin libre tratra tamina fisikana vola 2000 € tsy nandaovany fisika tonga de nialana nanisitra anazy. I dadana Stefy Grafta tsy nandoa fisika tamina 700 Deutschmark voasazy mafy be mihitsy tany Allemagne. Tany Allemagne na le vehivavy vice-président ny Assemblée nationale fa nentin'ny vadiny le fiara voiture de fonction voasazy be mihitsy le rangaha hoe tsy ianao ny vice-président ny Assemblée nationale fa ny vadinao tsy afaka mitondra an'ity ianao. Na pitsaoka an'iza moa izay départ de nakany Rusia naka nationalité russiane resaka fisika de nandositra tany. Izany ny olona fisika mafy be eto amintsika ny fraude fiscale fotsiny isan'ny taona nefa natratra hoe 1881 milliards. Tsy aiza nanao ny tsy misy voasazy tsy aiza nanao ny tany. Avela koa ny resaka ozy ianao ny maheno an'le hoe fanambaram-pananana. Ny vérifier le nanaovana fanambaram-pananana aveo tena tia marina fananan'le olona io talohany izy namena ny poste na talohany nalany anazy tsisy vérification zany eo. Ny vérifier aveo na marina hoe rehefa niala tam'le poste izy na tapitra ny mandany nijerevana aveo hoe nitombo sa niena ny fananany tany sa nitombo be dehibe tsisy an'izany eo. Dikany formalité papier fotsiny reny fa tsy mitondra ninona mihitsy. Eo amin'ny solombavam-boaka zay ny ambaranako azy de zao. Zaho averiko foana. Ny ianareo fa nahita solombavam-boaka nanao taritra hoe manao taritra tany am'le commune tany izy hoe zao ny lalàna ny laniny atao de azavainy ihany de misy an'ity indray ho azavaina. Tsy misy an'izany ange amina radio no mba maheno député Rasoroa miteneny iny fa tsy misy manao an'izany kanefa ny any député raha tsy diso mandritra ny 220 andro isam-bolana rehefa tsy anatina session de manana indemnité manao taritra ny avoaka tsisy an'izany ange hoe tsisy manao ange le izy any aposiny le vola ka de za mametraka foana hoe avelao ataovy lalàna am'ray mandeha verina hoe afaka manao ny asany na solombavam-boaka asany taloha tany le olona de indemnité de session mena anazy fa mena be no lamotsaka anatiny io ary tsy maintsy atolokiny atoko politique izay motsaka député de mena be koa io tsisy ohatrany itsony ao sao to eny ary zany daholo ahoana efa misy antso voninahitra raisina rizy tsy ataontsika mianty ela be ndao ary miaraba tompoko zao eritrery tsara teneny le député eny katesana fanainga etrafanarina misy nge ny fanaraha-maso ny chauffeur amin'ny atao hoe alcoteste misy fanaraha-maso azo atao amin'ireo fiara ireo raha hoe everina fa manimba ny tontolo iainany ireo. Misy teknôlôjia fanaraka amin'izany hoe tomobilinao amboary aloha fa tsy mety amin'izao io de maninona fahefan'le olona mampiasa an'le fiara antsika no zongonao na fanainga io na io rehefa hitanao fotsiny hoe tsy mifanaraka amin'ny tontolo iainany io amboary io manonga ny olona fa zany tena endrika hoe manambany mihitsy zany ny fahefan'ny olona anana zavatra. De raha ohatra ka izany no atao hoe ny olona inga tsy mitovy ny faripidiram-bolan'ny olona fa samy mahavidy ny takany io. Ianao mahatakatra 70 tapitrisa fa ny olona 5 tapitrisa 10 tapitrisa ny takany 20 tapitrisa ny takany ka maninona izy ny tiavelanao anao io tsy maninona izy ny tiavelanao hitangina an'izany. Rehefa hita fotsiny reo misy fomba fitsirihana ny hoe be setroka be ny tomobilinao fa mijanona aloha io de azo anjanona io hoe rehefa tsy vitanao ny réparation an'io tsy mandeha io. Maninona hoe hifandrombana miditra ao ampiasa ny finazy fa misy vola verivery tsy hitanao amin'ny tsenge ahoy fa aiza fanjakana amin'izany amin'ireo société mpivarotra maro isan-karazany reo andoavan'ny olona etra daholo azy zany fa aiza fanaraha-maso fanjakana apiditra ny etra fanjakana ny tatombola fanjakana amin'izany fa tsy mahanazy ho amin'izany ny fanjakana ka rehefa tsy tafiditra aneto zany de mianareo fanjakana tsy mahatafiditra an'izany fa le vahoaka aza enjanona amin'ny zavatra enjanona ny masinina zany zao la masinina de isan'ny mandobetsaka amin'ny sady tranainy be setroka raha teo ny anarany taina kely de izany nge ny mampisy an'ireny hoe fiarakodia de mandalo fitsarana le hoe manao visite technique